Ny roso tamin'ny fanadiovana faobe ny faritra Analakely sy ny manodidina ny avy ao amin'ny boriboritany voalohany ny maraina ny talata fahatelo ambin'ny folo ny volana septambra fito ambin'ny folo sy roa arivo. Sabararaha maromaro avy ao anivon'ny commune Antananarivo renivohitra no niara-nisa lahy nanatanteraka izany asa izany teo ireo ekipa teknika sy ny mpamafalalana avy ao amin'ny boriboritany voalohany ny avy ao amin'ny BM Isotry na ny bureau municipal d'hygiène, ny polisy municipaly, ireo solitena ny mpivarotra ary tsy adino ihany koa ny samivaha. Nanomboka tamin'ny fitora maraina ny hetsika ka niainga teo amin'ny pavillon Analakely, ny toy teo amin'ny esplanady sy ambody filao ary ny farana teo amin'ny lapan'ny tanàna. Asa maro no niandry nandritra izany toy ny mifamafana ireo loto rehetra tamin'ny sisin'ny arabe sy tao anaty tsena, ny fanadiovana ireo tatatra, ny fandrarahana ranom-panafody ireo toerana ahina ho misy mikroba, fanasorana ihany koa ireo 4 amis izay nitangorina teo ambody filao, ny fanalanana ireo mpivarotra tsara-dalàna ary ny fametahana take dare ireo fiara mijanona eny amin'ny toerana tsy tokony hijanonana. Mitondra fanazavana makasika izay indrindra ny délégué-ny boriboritany voalohany Andriamatoa Rarivelo Harlaza. Letsika zany dia toy an'ny efa natao hatramin'izay ihany hoe fanadiovana, fanentanana ny olona ary indrindra tena hoe fiarahamientana fampisehoana fa tia fahadiovana zany ny tanàna Antananarivo. Dia nenay zany nitondranay anazy dia zao hoe nanentana izay ary nanomana tsara niaraka tamin'ny izay hery velona rehetra zany na ny avy ato anatin'ny fitantanana ny tanàna zany izy io na ny avy any amin'ny lafin'ny mpivarotra sy ny mpiarabelona. Raha hitantsika teo fa araka ny sary iny eninjato teo ny mpivarotra izay vao entana tao anatiny ary nandray anjara mivantana tamin'ny fanadiovana ny tsenana Analakely sy ny manodidina Antanana aty amin'ny Analakely ray manontolo zany hatraty amin'ny lapan'ny tanàna. Nazava fohifohy fotsiny momba an'ilay izy zany satria iny hetsika iny zany dia hetsika fanohizana ny efa natao ary hetsika tena fanairana mihitsy ary hetsika ihany koa anentanana an'ireo olona rehetrarehetra zany amin'ny fitiavana ny fahadiovana. Dia ho anay zany hitantsika tsara fa hatramin'ny 4 amis taty ambadiky ny Pasifika sy ny sisa zany ny esorina avokoa zany izy ireny. Fa ny anay zany no entanina eto zany dia izay no trindrinay foana hoe mila miara-mientantsika efa nisy ny fivoriana betsabetsaka niaraka tamin'ny mpivarotra ny amin'ny hoe tokony fanadiovana ny toerana hivarotany sy ny manodidina azy ary ny anentanany ihany koa izay mpividy sy ny mpandalo eo aminy ny amin'ny fitandrovana ny fahadiovana. Ilay izy tsy mora satria raha ny hetsika voalohany atao zany dia nadio ilay toerana ary fotoana fitaorinan'izay dia naloto indray. Zay zany mbola mila ezaka fa dia izay eto dia manentana. Ny mpivarotra rehetra izay tandrify anay zany tamin'ny fisokirana ny curage-na canal sy ny sisa tamin'ny tsena manodidina Analakely io dia efa nentanina daholo hoe rehefa manadio ohatr' izao dia tokony tandrovana ilay fahadiovana mba tsy ho tsetsina ilay canal. Ny fahavaratra ity izao ho avy indray ny orana hiakatra indray ny rano ka dian'izao tsika dia efa manomana ary efa mieritreritra sady zany ny amin'ny fiatrehana n'izay vanim-potoana ny fahavaratra izay ahafahantsika zany mitondra makany amin'ilay tanàna madio miaro ihany koa amin'ny valanaretina ary indrindra hifampitezana ilay izy iarahantsika miaina ao anatina tanàna madio. Ho anay amin'ny boriboritany moa araka ny efa nanatanterinay teo ihany zany dia manana efa tetiarana zany izahay amin'ity resaka fanadiovana ity. Ity moa Analakely zany satria ity zany ny toerana voalohany entina miainga zany atao fiaingana fa efa misy zany programa na ny amin'ny resaka fanadiovana faobe amin'ny famafana amin'ny loto isan-karazany na ihany koa ny amin'ny curage-na canal. Curage-na canal dia efa misy paikady zany efa nivolavolaina sy napetraka hoe ahoana no fomba entina miatrika zany. Dia ny anay moa zany nitondranay azy voaloha dia makany amin'ilay fampandraisana anjarany rehetra zany amin'ny fanentanana hoe rehefa manao an'ilay izy dia tena mba manao zavatra mitoetra ary manao zavatra madio sy tsara.